ka anio dia aoka etra ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy. Etra ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy. Amen. Afaka mahazo ny toerantsika isika. Miakabantsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary miakabantsika isam-baravarana isa-tokantrano. Miarabanao nahatratra ny Paska 13 izay andro goavana ho antsika kristianina. Faly manasanao zay eto amin'ny Roxy Antaninarenina raha afaka mba manamboatra ny programmanao ianao. Isaky ny alahady dia misy fotoam-bavaka eto, fotoana izay mampatanjaka fiainam-panahy, manorina fiainam-panahy, ianarana ny tenin'Andriamanitra ary inonay hoe ahasoanao sy hitondra vokatra ho anao. Anomboka antsika androany ny fidirana ankehitriny dia hijery fototra isika. Fototra ara-panahy. Tena marina dia tsy hiditra any amin'ilay karazana tenin'Andriamanitra lalina ireny tsika androany, fa androany izay efa voaraintsika no amafy. Amen. Ny fankalazana ny fanombohana an' Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana, ny lalany hazo fijaliana rehetra hatramin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ny tanjony androany dia ny hoe tsika tsirairay avy ahalala hoe inona tokoa ilay ankalazana rehefa Paska. Misy idirany œuf de Pâques avy amin'ny Paska. Misy idiran'ny fety maro samihafa ave. Raha lasaka nabavaka efa tonga ny Paska, ny kristiana rehetra dia tena tokony feno tsiky, tokony feno fifaliana satria maninona miverina ao anatin'ilay fandresena indray. Fanavaozana finoana, fanamafisana orina ny finoana ny fankalazana ny Paska. Misy teboka telo no hojerentsika aloha voalohany. Teboka telo hoe inona manamarika manokana, inona zavatra tokony tsarovana rehefa Paska. Ny faharoa dia ny hoe inona ny zavatra nomeny Paska ho antsika tsiraray avy. Fahatelo ahoana ny ahafahantsika mandray ilay vokatry ny Paska eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Ny voalohany dia ny hoe misy zavatra manokana mila notentsika, mila tadiditsika foana hoe ny nanombohana an' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, ny lalany hazo fijaliana ary ny fitsanganan' Jesosy tamin'ny maty, ireo no fototry ny maha-kristianina antsika. Ireo no fototry ny maha-kristianina antsika. Zao nambara amin'ny Baiboly, Korintiana voalohany 5:4 sy ny 7:10. Raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toroteninay ary foana koa ny finoanareo. 7:10. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo ary mbola ao amin'ny fahotanareo ianareo. Zany hoe ilay fanombohana an' Jesosy tamin'ny maty sy ny fitsanganany tamin'ny maty, io ny fototry ny finoana kristianina. Teneny hoe fototry ny finoana kristianina hoe raha tsy nombohana Jesosy ary raha tsy nitsangana Jesosy dia tsisy ny kristianina, tsy kristianina isika. Faharoa raha lasaka nabavy, ny fanombohana an' Jesosy Kristy tamin'ny maty sy ny fitsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty, io no mampiavaka antsika amin'ny fivavahana rehetra maneran-tany. Tsy misy fivavahana na ray izay teto ambonin'ny tany ankoatra ny kristianisma izay manana ny hoe ny mpamonjony no maty ho azy. Ary farany raha lasaka nabavy, ny azontsika ery ara-panahy amin'ny fiainany dia Jesosy maty teo ambony hazo fijaliana. Inona ary ny tombony azontsika rehefa Jesosy nanaiky ny fatsihana teo ambony hazo fijaliana? Aveko ihany hoe afaka mizara aminao zavatra lalina be, fa tiako no mba hipetraka tsara ny finoanao, hitoetra tsara ny finoanao, atanjaka tsara ny finoanao. Amen. Teneny hoe mila matanjaka tsara ny finoana hoe inona no omen'ilay hoe lalany hazo fijaliana sy ny fitsanganan' Jesosy tamin'ny maty antsika. Voalohany indrindra ka lasaka nabavy dia izao: ny Paska no mahatonga antsika manana toky fa isika dia manana fiainana mandrakizay fa tsy ho very mandrakizay. Averiko foana hoe ny antony ivavahantsika dia ny mandrakizay. Raha vao tsy ny mandrakizay ny fototry ny ivavahantsika dia mila hahitsy ilay izy. Misy ny fitahiana, misy ny fanambinana,
misy ny fananana fandresena izay ho resantsika eo daholo fa raha lasaka anabavy eo ny fototra ivavahantsika voalohany a dia fiainana mandrakizay. Tena keno akaikinao hoe mila tsalovana lalandava hoe fa mandrakizay ny ivavahantsika. Za raha lasaka anabavy tatoato ny vanginy tompo tamina teny manokana hoe sao dia nitory a kanefa very. Za pastera intsoa tena ny vanginy tompo manokana hoe mila mitandrina ahako sao dia mitory a kanefa very. Zany hoe sao dia miova ny tanjoko amin'izah mivavaka, sao dia miova ny tanjoko amin'izah manompo, sao dia miova ny tanjoko amin'izah mitory-teny. Fa raha lasaka anabavy eo tsika tsiraray avy rehefa tonga tahaka izao ny pasika dia mila miverina mifototra isika hoe ny vavahana ny antony nahafatesan'i Jesosy Kristy voalohany indrindra dia famonjena sy fiainana mandrakizay. Tenenkeno akaikiny hoe famonjena sy fiainana mandrakizay hoe ny antony ny fototry ny fifaliantsika rehefa tonga ny pasika dia fiainana mandrakizay. Miena lenanao amen. Zany tokony averintsika lalandava eo amin'ny fiainantsika ao. Ny antony nandidin'Andriamanitra antsika hankalaza ny pasika ane tsy hoe resaka fety fotsiny fa isika mba amerina ao an-tsaina ilay famonjena. Ny famonjena fiainana mandrakizay. Tenena hoe fiainana mandrakizay hoe ao anatsara. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanalahy tokana mba ho miliardera daholo ny ray roxy. Tovy amenna eny aloha fa tsy zay nefa le izy. Tsy resaka miliara le izy fa fiainana mandrakizay. Mba tenenkeno akaikinao hoe tsy resaka miliara hoe fa fiainana mandrakizay. Raha lasaka anabavy eo ny machine raha vao miala eo amin'ny lalam-by dia atao hoe mideraye izy zay. Betsaka ny kristianina lasa mideraye ao anatin'ny fivavahana. Inona ny kristianina mideraye? Raha vao tsy fiainana mandrakizay no andehanan'ny finoantsika dia mideraye tsika zay. Filazana azy vao hoe mideraye ny machine dia teneny hoe nanao askidan. Betsaka zany ny kristianina ny finoany manao accident mideraye. Raha lasaka anabavy eo mamela ay ianao androany raha ny tena raha ny ara-nofoko ny tiako androany dia tena karazana fitoam-bavaka orakoraka be androany. Fa tena tondra révélation ray sady tsika eto mahery ray orakoraka. Fa raha lasaka anabavy eo andao hiverina mifototra hoe pasika fiainana mandrakizay. Faharoa raha lasaka anabavy dia izao ny pasika dia fampihavanan'Andriamanitra antsika amin'ny tenany manokana. Aveko hoe fampihavanana amintsika amin'ny tenany manokana. Zao nambara amin'ny Baiboly amin'ny Korintiana faharoa toko fahadimy andininy fahavalo ambin'ny folo. Korintiana faharoa toko fahadimy andininy fahavalo ambin'ny folo. Hoy izy hoe fa zany rehetra dia avy amin'Andriamanitra izay nampihavana antsika taminy amin'ny alalan'i Kristy sady nanome anay ny fanompona fampihavanana. Raha lasaka anabavy matetika tsika dia tsy mahatsiaro an'izany hoe sarobidy zany hoe zala samihavana amin'ny ray. Ainao raha vao tafasaraka amin'ny ray isika dia ravy. Raha vao tafasaraka amin'ny ray isika dia potika. Tsarovy ilay zanak'adala. Ilay zanak'adala nanomena miliara ary niala teo amin'ny rainy. Aveko androany nanomena miliara ary niaraka tao amin'ny rainy. Ny miliara tsy niaro anazy tamin'ny fiainany. Ravana malalo amin'ny tompo tsy misy arena na firy miliara na firy miliara aharo antsika amin'ny fiainana. Tsy misy olona na iray azy aharo antsika amin'ny fiainana. Tsy misy toeram-boninahitra avo loatra ka aharo antsika amin'ny fiainana. Ny mahatonga antsika ho voaro amin'ny fiainana dia tadidio ny zanak'adala. Rehefa miverina eo amin'ny ray izy dia miverina manana fiainana. Za mba manonona hoe ty pasika ity dia pasika iverenanao igoka le fiainana be dia be eo amin'ny fanatrehan'ny ray. Igoka le fiainana be dia be ho eo anatrehan'ny ray. Ataovy amenna mafy zany. Amenna. Jesosy tonga zany. Tonga Jesosy.
mba hampiavana anao ndray amin'ray. Paska zasy ianao miavana amin'ny ray, ray trano ao amin'ny ray. Menina, zasy ianao afaka misitraka ny fanatrehan'ny ray. Amenna. No fahatelo ka lasaka anabavy dia izao, ny paska dia mahatonga antsika ihany koa afaka manatrika ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Zao nambaran'ny Baiboly, Hebreo 4:4, koa aoka isika anantona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiny mba azahoantsika famindram-po sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izany andro mahory. Noho ny rahan'i Jesosy dia afaka miditra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra isika. Ainao ve ny dikan'izay? Ny zavatra ratsy indrindra aka ohatra tsotra aminao ty vao niresana isy neny afaka maly. Tsy haiko hoe rehefa miresaka nareo mivady dia inona resaka ireo, fa nenay mivady rehefa miresaka dia indraindray misy resaka verset eo. Dia zao ny verset voarainay tamin'izay hoe hoy Jesosy hoe ray eo, fantatro fa raha izaho dia miainao foana ianao. Aonao izy Jesosy? Maninona tsara? Mba saika anontany ianao androany, ianao ve rehefa mivavaka manana antoka hoe le vavaka ataonao ren'Andriamanitra sa tsy? Ianao ve rehefa mandoalika mivavaka eo sura ve ianao fa ianao mivavaka io ren'Andriamanitra le vavaka ataonao? Misy olona tena mivavaka wow tabataba be, ka lasaka anabavy eo tsy ny hamafy ny tabataba ny ena inon'Andriamanitra azy ka lasaka anabavy. Ny secret ny valim-bavaka dia tsotra, enon'le ivavahana aloha le izy. Raha vao enony io tonga eo aminy io dia azo antoka fa ny eo aminy dia eny sy ny ameniny. No paska ka lasaka anabavy dia midika hoe manomboka tamin'ny paska, satria latsaka ny rahan'i Jesosy Kristy. Dia isaky ny mivavaka ianao dia tokony manana antoka ianao isaky ny mivavaka Andriamanitra dia ianao mahare an'izany vavaka ataoko izany. Raha mba azonao lanjan'izany, andramo ane manokatra taratasy ianao dia ataovy azo antoka hoe isaky ny manoratra ianao dia tonga ny président république ny taratasinao dia isaky ny tonga eo dia ozy izy hoe eny na amen, milaza aminao mivadika ny tantaram-piainana ray manontolo. Za dia mba manonona hoe manomboka amin'ity paska ity dia ianao anana teny voaka ny vavanao manokana ilaza hoe ray eo isaky ny mivavaka dia ianao vavaka ataoko. Tsisy vavaka izay ambarako zany ka hoe verimainy, mba ataovy amenina mafy zany. Za isaky ny vavaka dia zao foana nyteneniko Jesosy eo, vavaka ako. Fantatro ve isaky ny vavaka androany dia fantatro hoe renao. Za ty misy fotoana rehefa mivavaka dia mianiany amin'ny tompo. Dia zavatra tsy haiko fa rehefa manao dikony hoe mianiany raha zaiko manao joke, inona dikony hoe joke? Ohatrany hoe blague, ohatrany hoe zavatra mampime amin'ny tompo. Dia hitanao zavatra tsapako rehefa mivavaka, rehefa manao blague dia ohatra mahita nytarehan'i Jesosy mime zany. Satria maninona? Za dia manana assurance ao anatiko eo isaky mivavaka dia miaino ahy izy. Ianao koa manomboka androany isaky ny vavaka ianao ninonina hoentinao ambavaka dia tsarova hoe miaino anao izy. Io zay vavaka nasandratra ao rehetra ho avy ny andro, satria mato anao Jesosy andray valim-bavaka ny tananao, iaina valim-bavaka ianao. Tenenkeno akaiky ianao hoe fanalahidy ny valim-bavaka hoe Jesosy. Maninona tsara manaraka ka lasaka anabavy. Fa maninona tokony mifalytsika rehefa paska? Mifalytsika rehefa paska satria andingantsika ho an'ireo mandray naoty. Isaia 3:17-4-5. Isaia 3:17-4-5. Zao vaky ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Natao tsinotsinona sy nolavin'ny olona izy, lehilahy sady zatra fahoriana. Ary tahaka izay tsy tian'olona koa jerena akory izy, natao tsinotsinona izy ka tsy mba nahoantsika. Nitondra ny herentsika tokoa izy sady vesatrina hony.
ny vesatra ny fahoritsika, kanjo isika kosa nanao azony kapoana sy ny nasian'Andriamanitra ary nampahoriny. Nefa izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika sy ny torotoroana noho ny helotsika, ny fampijaliana anazy hotsika fihavanana namelezana azy, ary ny dia kapoka taminy no nahasitranana antsika. Galasikana-bavy, rehefa tonga ny Pasika dia misy zavatra ray mila tadidinao. Ankoatra ny famonjena ara-panahy izay men'Andriamanitra antsika, dia misy famonjena amin'izao fiainana ankehitriny iainantsika izao koa no meny antsika. Hoy izy hoe ny dia kapoka taminy no maninona hoany? Maninona hoany? Nahasitranana atsika. Dia laza izy andininy faefatra, nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra fahoritsika. Maninona hoany? Nitondra ny aretintsika izy sady nivesatra fahoritsika. Patazonitsika kely eo. Nitondra ny aretintsika izy sady nivesatra fahoritsika. Zany hoe Jesosy zany nitondra ny fahotantsika. Dia avy eo netiny koa ny aretintsika. Dia avy eo netiny koa ny fahoritsika. Inona daholo netiny? Ny fahotana, ny aretina, fahoriana. Galasikana-bavy, zany hoe ny tena marina zany dia izao, raha manana arona ray Jesosy, dia ny ao anatin'ny arona ao ilay fahotana, ao anatin'ilay arona koa ao ny aretina, afatelo ao anatin'ny arona koa ny fahorianao rehetra. Ny akamaroan'ny olona amin'izao vaninandro ao dia laza hoe zay normal be, Jesosy eny tondra ny fahotantsika, fa milaza aminao ahako, tsy zay fotsiny netiny, tsy fahotana fotsiny netiny. Raha mino ianao fa netin'i Jesosy ny fahotanao, dia tokony mino ianao fa netin'i Jesosy koa ny aretinao. Raha mino ianao fa netin'i Jesosy ny fahotanao, dia tokony mino ianao fa netin'i Jesosy ihany koa ny fahorenao. Mora amintsika ny hoe netin'i Jesosy ny fahotako, netin'i Jesosy ny fahotako. Fa manomboka androany rehefa mivavaka ianao, dia aza ny fahotana ihany tenenina. Fa teneniko hoe Jesosy eo ny problema koa netinao. Ilay zavatra mampilatsaka ranomaso koa netinao. Jesosy eo ny aretiko koa dia netinao daholo zany.